Fa maro ireo olon-dehibe tsy nandeha sekoly no niverina nianatra, mamaky teny sy manoratra ao amin'ny fokontany Ambodivandrika, commune Ilaka Est, distrikan'ny Vatomandry. Ankoatra ny asa eny an-tanimboly, any amin'ny asa avitra mirindra dia misy ny fampianarana iadina amin'ny mety fanararaotana an-taratasy sy ahafahan'izy ireo manaraka ny fampianaran'ny zanany. Ilaina paikady manokana nefa ny fampianarana ny olon-dehibe fa tsy mitovy amin'ny mampianatra ny ankizy. Araka ity vaovao tateriny Feno Azariana sy Totara Jarajato ity. Ma na ra ta mu tu mi ri. Maniry ny ay amaky teny sy manoratra ireto olon-dehibe avy ato amin'ny fokontany Ambodivandrika ao amin'ny commune Ambanivohitra Ilaka Est aty amin'ny distrikan'ny Vatomandry. Antony maro no nahatonga azy ireto tsy afaka nanao fianarana na tsy niditra an-tsekoly mihitsy. Adiny iray isan'andro alohan'ny irotsahana eny an-trano no mianatra ireto mpianatra ireto. Mianatra mi fa tididi niala. Namana zany le pomponjare fogna zany mianatra dia niala alohany. Avake nisy fianarana ny raha tsy dia niditra koa zaho. Efa dia hitako tegna sara misy. Efa manoratra dia mamaky teny sao? Efa mahay mamaky teny, efa mahay manoratra. Inona nahatonga anao nianatra indray? Nianatra mba tsy hahay zaho tsy fianarana dia taratasy. Dia sy nahay nanoratra sy zaho dia efa nitefa nianatra dia nahay nanoratra. Sady nahay namaky tefa na jiska mi jiska tsy. Ka noho ny sy fahaizako dia taheza dia nazoto nianatra. Aharitra amin'ny volana septambra any ho any ny fampianarana ireto olon-dehibe ireto. Mandeha tsikelikely ary tsy mitovy amin'ny fampianarana ny ankizy ny fampitana lesona amin'izy ireo. Miangavy amin'ny zava-misy mampianatra olo maventy zany tsy mitovy amin'ny zaza. Ny olo maventy koa tsy azo atao hoe tsy mahay. Na dia tsy mahay izy ihany zany magnano auto correction anazy. Raha ohatra ka atako igny misy onana manoatra mia tsipika mijidina ntsasaka boribory, tsipika mijidina ntsasaka boribory, tsipika mijidina amin'ny lalan-tsotra maventy raha misy mandokoatra le fanoratany ema le tsipika dia asaigna hoe manakory fahitanao azy satria nagnano karazana ino mo fitatatra zegny le mpampianatra nanoatra mi voalohany dia nasa le mazoto asaigna mandeha manoatra ny tableau. Raha tsy karaha niny madama manakory fahitanao azy karaha ve tsy karaha ity fahitanao azy niny madama ndraiky ninao atao magnanjagny zegny ny raha fa tsy marinao voalohany fa mianatra vaky teny na misy na avake miditra misoratra na miditra amina kajy amizay mianatra magnisa ray fotsiny aloha mianatra magnisa ray jusqu'à amina sivy amin'ny alalan'ny dôme zay agnanovana azy dia miafa mianatra ray sady manoatra ray anankiray mianatra ray roa telo jusqu'à amin'ny sivy dika sivy andro mianatra araiky jusqu'à amin'ny sivy fa verimberina amin'ny vaky teny ndraiky ny ray hatramin'ny sivy amin'ny alalan'ny dôme satria ny olo tsy mahay mamaky teny sy manoatra mahay magnisa fa ny hoe io aroa soratanao amin'ny tableau tsy hainy hoe anankiroa zegny fa izy mahay mikonty. Eto amin'ny fokontany Ambodivandrika ihany no ahitana ity fampianarana ny olon-dehibe ahay amaky teny sy manoratra atao amin'ny distrikan'ny Vatomandry. Tsy karitra eto amin'ity tanàna ity fa maro ankizy no tsy mandihy sekoly noho ny alaviran'ny toerana amin'ny commune.